Dia mamerina trano ny fiarabanantsika ry havana amin'ity andro faharoa ny atalata fa 1 ny volana avril 2024. Petsakitsika mety ny avany amin'ny fiangonana hafa raha vavy tonga manahatrika izao fampianarana izao dia ny tompony hiasa amintsika tsirairay avy ary indrindra koa hiasa amin'ny mpanompony ndray aman-drenitsika izay hitondra izany fampianarana izany. Dia miarabanao zay ray aman-dreny makasitraka indrindra présidany amin'ny fitiavana ny amin'izany tena fandavateny izany fa marina fa na dia hoe tsy mitondra ny fijeka mazy ianao dia tianaraka ny tezao fa feno ny programme fa dia nambola ambany menao famondram-pony menao tompony ny fiangonana eto Salema amin'ny alalan'ny sampana fifoazana dia tena manonona ny fiadanana ho anao, fiadanana ho amin'ny ankonanao dia fiadanana ho amin'izay rehetra anananao. Makasitraka ray aman-dreny fa dia misaotra indrindra tompoko. Izy moa zany no hitondra ny fampianarana amintsika androany dia ny ray aman-drentsika ny mpitandrina Irako Andriamasoami filohany efitsika teo aloha dia tena mivavaka ho azy tsika ny amin'izay fampianarana atao dia mampahery antsika rehetra koa ny amin'izany fitiavana ny tenin'Andriamanitra izany dia ny herinandro androany moa zany ny andro faharoa ny loha hevitra androany dia ny hoe mbola miazona ny fanahy masina ve ny fiangonana dia tena loha hevitra tokony ho trandrahana mihitsy zany amin'izao vanim-potoana izao ka dia fanahy masina ny taridalana ndray aman-dreny izay hitondra izany fampianarana izany. 3:100 no andraisantsika ndray aman-drenitsika ny 9 sy 7 amin'ny firahana FFPM firahana 3:100 9 sy 7 hitsangantsika eo anaovantsika izany hery izany. Jesosy tokitsika tompony fiainana tonga eto amitsika oloko vangiana eseno itoriteny soa mahavelona fa ny ainy nolomeny mba ho solovoena eto avovoatsika la bokana sa hivavaka sika riavana. Jesosy dia fifaliana lehibe ho anay ny ahafahana mihaona tokoa ankehitriny ary amin'ny finoana ny fanatrihanao araka ny teny fikasana nambaranao. Ianao no mpampianatra tsara indrindra ka dia ampianaro rahay. Ny fanahinao no fanahin'ny fahamarinana ka dia tario amin'ny fanahinao zahay. Dia misaotra Jesosy amin'ny faminy anaranao no naovanay izany mivavaka izany. Ianao izay nanome tokoa hoe mangataha dia homena ianareo. Amen. Dia araka izany rehefa namalala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no iarabanantsika amin'ny fifaliana lehibe tokoa. Somary mipetraka ihany fa dia tsy hitako izao ny endrika ho any ariana any. Naleo angamba ny tokony hitsangana. Misaotra indrindra ny ray aman-dreny izay nitarika ny fotoana ary nanao ny fanolorana. Mbola miazona ny fanahy masina ve ny fiangonana. Anao kely fanamarinana amin'ilay fanontaniana ary havana malala. Rehefa mamaky ny soratra masina mantsika, ny soratra masina tsy mampianatra antsika mihitsy hiazona amin'ny fanahy masina. Ary izaho zany zao miverina ao anatin'ilay maha-kristianina réformé antsika. Ny kristianina réformé moa zany havana malala dia izay anisan'ny fototra lehibe maha-réformé antsika ilay antsoina hoe sola scriptura.
efa enonareo zany teny zany efa tsy teny tsy fantatra aminareo tsony zany zao ny sola scriptura ny sola seul scriptura écriture tendikany hoe sola scriptura dia les écritures seul ny soratra masina ary ny soratra masina ihany dia rehefa mamaky ny soratra masina tsika lavana dia tsy ampiasain'ny soratra masina mihitsy ny voambolana hoe mihazona ny fanahy masina inona ny voambolana ampiasain'ny soratra masina avadio kely nge baibolinareo lavana malaly rehefa mamaky ny soratra masina tsika dia milaza kokoa izy ny amin'ny zavatra izay tokony ataontsika ohatra ao amin'ny Efesiana toko 5:20 avadio kely nge baibolinareo hoe Efesiana 5:20 ezaka ato anatin'ny fotoana ny mena hamaky ny andiny-tsoratra masina rehetra tokony vakiana miaraka aminareo za zany tsy mba mizatra mihitsy rehefa mampianatra rehefa tonga ny an-trano dia vakio izy nefa namaky an'io rehefa ny an-trano rehefa tonga ny inona ny loka raha-pitso ny etrereta aloha tsy fanala-baraka eto fa aloha dia vakiana izy tokony vakiana sa tsy zany riavana zany mihitsika aloha tsy fampiatsara velatsy eto inona ary ny voalaza amin'ny Efesiana 5:20 eo amin'ny anaran'i Jesosy ary aiza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoko anino izy fa aoko fianona ny fanahy izany hoe ny soratra masina mitarika antsika kokoa ny amin'ny fahafianona ny fanahy masina ny fanontaniana tokony ataon'ny fiangonana zany dia manao hoe manaiky ho fianona ny fanahy masina ve isika lafa ndray zay anmenakranako faharoa Efesiana ihany fa toko 4 ny 9:30 eo anilany eo Efesiana toko 4 dia jereo ravana malala ny fanambarana ny soratra masina 9:30 azafady 4:30 ahoana voasoratra amin'ny lalan'ny tompo ary iza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nansiana tombo-kase ianareo ho amin'ny andro fanavotana ny fanontaniana izay tokony ataontsika zany dia manao hoe so dia mampalahelo ny fanahy masina ary isika azonareo moa zany zavatra ataoko zany zao miainga amin'izay ambara ny soratra masina fa rehefa miampita indray tsika ao amin'ny soratra Paoly ihany ary amin'ny Romanina toko 9 Romanina 9 avadio indray amin'ny baibolinareo amin'ny Romanina ravana malala Romanina toko 9 4:20 Romanina 9:4 ahoana indray voasoratra amin'ny lalan-tompo fa izay tariany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ny fanontaniana tokony atao dia manao hoe manaiky ho tariany fanahy masina ve tsika sa tsia rehefa mamaky tsika ravana malala ny Galatiana akao amin'ny Galatiana tsika Galatiana toko 5 Galatiana toko 5 entiko kely mikarenjy amin'ny soratra masina nareo mba tsara ihany mantsy zany mba mikarenjy mivezivezy eo amin'ny baiboly dia mba mifankazatra tsara amin'ny soratra masina zany anao fampianaratra an'izao ndray mantendy tena mpivoan'ny olona tena mba tadiavoko aloha amin'ny boky ny Filemona indre dia misy olona mitady amin'ny Filemona nakaiky ny Exodus de gag ianao Galatiana toko 5 jereo ry havana malala inona no ambarany soratra masina eo amin'ny 9:20 ohatra ny 9:20 ahoana voasoratra amin'ny lalan'ny tompo fa hoy izaho mandehana araka amin'ny fanahy dia tsy atanteraka amin'ny filan'ny nofy ianareo hitanareo zany fa azo jerena daholo ny andininy rehetra momba zany ny soratra masina tsy miresaka miazo fanahy masina fa saka ny amin'ny hoe manaiky ho fianon'ny fanahy masina be tsika so dia mampalahelo ny fanahy masina ary sika manaiky dia araka amin'ny fanahy masina ve isika tia micro ty moa zany sady mandeha tsy mandeha indraindray arak'izay tiany ihany dia zany ny fanontaniana dia hijanona amin'ny anankiray fotsiny hijanona amin'ny anankiray fotsiny hiataka kely azy zany am'le hoe miazona amin'ny fanahy masina fa le hoe mandeha araka ny fanahy no tazoniko hoe mbola mandeha araka ny fanahy masina ve ny fiangonana mandeha araka ny fanahy masina ve ny fiangonana aleoko mijanona amin'izay teny hambarany ny apôstôly Paoly zay dia rehefa mamaritsika ny amin'ny hoe toinona moa ny fiangonana mandeha araka ny fanahy masina mba hahazoantsika mandrifiny amin'ny hoe mbola mandeha araka ny fanahy masina tsika natsy dia tonga dia omeko anareo reto famaritana enina ireto misy famaritana enina ny fiangonana mandeha araka ny fanahy masina ry havana malala voalohany indrindra tonga dia tansaiko daholo izy enina dia rehefa tapitra amin'ny fotoana zay tsy voazavako dia azavain'ny fanahy masina aminareo ny trano ny voalohany ny fiangonana mandeha araka ny fanahy masina dia fiangonana marina amin'ny fandraisany an'i Kristy marina amin'ny fandraisany an'i Kristy
iverenao kelo azavainy zany rehefa avy eo. Zay ny voalohany ary tsy maintsy voalohany ny fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy masina dia marina amin'ny fandraisana Kristy. Ny faharoa, ny fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy masina ry havana malala dia tsy maintsy lazaina tsotra koa anefa fa hoe marina fa tsy fiangonana anjely. Marina fa tsy fiangonana anjely. Tena mila mazava andre mandeha tsy miverina amintsika koa zany. Satria misy olo zany tena manana teolojia hafa mihitsy dia miresaka an'izany foana amin'ny televiziona any fa diso anefa ny zavatra mifanohitra amin'izany. Fahatelo, ny fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy masina dia fiangonana miaina ny fanamasinana azy. Za tsy miteny hoe fahamasinana, fanamasinana azy. Miaina amin'ny fanamasinana azy. Zay ny fahatelo. Tonga amin'ny fahafito moa zany zao. Fahaefatra. Fa ny fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy masina ihany koa anefa dia fiangonana mihaino ny tompo dia mibebaka. Mihaino ny tompo dia mibebaka. Zay ny fahaefatra. Ny fahadimy zao, io fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy masina io dia fiangonana miady ny ady tsara ny finoana. Miady ny ady tsara ny finoana. Ary ny fahaenina farany, io fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy io dia fiangonana mibanjina ny mandrakizay. Avetiko kely ary izy. Io maty zao misy olona manoratra amin'ny taratasy, misy olona manoratra an-tsaina. Dia averina ilay izy dia mahasoratra tsara izay mahasoratra fa averiny be ilay izy mba ho voasoratra aloha dia mba tadidy faravaratsy ny anankiray amin'ireo izy enin'ireo rehefa mivoaka ny varavaram-piangonana ianao. Zany izy. Inona ilay voalohany teo? Fiangonana marina amin'ny fandraisana an'i Kristy. Inona faharoa? Fiangonana marina fa tsy fiangonana anjely. Ny fahatelo, fiangonana miaina ny fanamasinana azy. Fahaefatra, fiangonana miaino ny tompo dia mibebaka. Fahadimy, fiangonana miady ny ady tsara amin'ny finoana. Ary ny fahaenina farany, fiangonana mibanjina ny mandrakizay. Dia andao reo resiko tsiraray reo. Inona ilay voalohany teo ry havana namana? Fiangonana marina amin'ny fandraisana an'i Kristy. Raha vao miresaka tsika ry havana malala ny amin'ny hoe mandeha araka amin'ny fanahy masina. Ny soratra masina zany dia maneho mazava tsara amintsika. Maneho mazava tsara amintsika. Fa tsy afaka mandeha araka amin'ny fanahy masina ny fiangonana raha tsy marina amin'ny fandraisany an'i Kristy. Inona moa ny antony? Miverina amin'ny maha-réformé antsika andray zany. Andrea zany matetika nareo zao mpampianatra ho avy eto aminareo eto. Ao anatin'ny foto-kevy baventy maha-protestante antsika ry havana malala. Dia misy ny antsoina hoe solé. Solé moa zany ny pluriel amin'ny teny latina. Fa misy sola io. Dia misy anankiray manao hoe solus Christus. Ny solus Christus dia milaza ny amin'ny hoe Kristy ireriany. Izany hoe miivo ao amin'ny Kristy ny famonjenantsika. Ny fiainana rehetra maha-kristianina antsika dia miivo ao amin'ny Kristy. Tsy afaka mandeha amin'ny fanahy masina ianao raha tsy Kristy no ivo ny fiainanao. Dia tsy maintsy marina zany ny fandraisana amin'ny Kristy. Ho afaka miaina ny fandehanana amin'ny fanahy masina ianao. Ary marina zany amintsika tsiraray avy, marina zany amin'ny fiangonana manontolo. Dia eo zany ry havana malala amin'ny fanontaniana ngezabe hoe marina ve ny fandraisantsika an'i Kristy? Fanontaniana tena ngezabe zany. Ny mahafanontaniana ngezabe an'izany ry havana malala dia satria izao miresaka fiangonana tsika. Rehefa mieritreritra fiangonana tsika dia mandeha ho azy ary tsy diso tanteraka akory zany ny fiheverana amin'ny any fiangonana moa ny fiangonana an'i Jesosy Kristy. Zay lo izy tsika raha teo fiangonana an'i Jesosy Kristy. Fa ny fanontaniana dia zao manao hoe marina teolojia no vao mahay mamaky an'izany. Kristy no mandontola ambaravarany fiangonana. Ary reny mahatonga ilay fanontaniana. Tena marina ve tsika amin'ny fandraisana Kristy? Fa ny fiangonana no androaka dia Jesosy indray no tompo mangatakata milay fiangonana no mahazo miditra ve aho. Ohatra mampitiana Andriamanitro. Zany ilay zavatra mitranga. Ary zany zavatra zany ry havana malala mety vakitsika fotsiny fa tsy eritreretintsika tsara. Fa marina koa nefa zany. Tsy ho an'ny fiangonana fotsiny fa ho an'ny tenantsika tsiraray avy. Milaza fa kristianina. Fa tena marina ve ny fandraisako an'i Kristy? Satria fanontaniana ngezabe koa zany. Fanontaniana ngezabe zany. Rehefa mamitina ny asan'ny Jesosy i Jaona ry havana malala. Ny Jaona toko voalohany dia ny faraka ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo zany ampatsivoka anao zany. Dia ahoana ny famitiana ny Jaona azy? Tonga tany amin'ny azy izy
fa niazy tsanandray azy dia fantatra ray io azy io azy io dia ny firenena jiosy inona nefa ny firenena jiosy ny firenena jiosy dia ny firenena voafidy inona nefa ny firenena voafidy io ny fiangonana ny testamenta taloha izy dia zao tonga tany amin'ny fiangonana izy fa ny fiangonana tsy nandray azy mba azonareo ve zany dia avana mahalala fiangonana avako isany fantanina tena mari-pototra ny amin'ny hoe ny fiangonana manteraka amin'ny fanahy dia fiangonana maninona marina amin'ny fanasiana Kristy marina amin'ny fanasiana Kristy dia fantanina lehibe tokony atao zany dia avana malala so tsika menakavy ihany mihetsiketsika atao anatin'ny ary dia manjary club ny fiangonana fa Jesosy tompony any ivelany ny fiangonana idirana fa Jesosy tsy atao anaty koa za tsy nandray any Kristy akory ary zavatra mampiritritra sy matahotra zany dia avana malala teny resako matetika dia matetika mihitsy raha efa nandriany resaka an'izany nareo dia mamelana eloko fa fantatra izay ataoko ny Jaona toko fahaenina avateo keny ny baibolinareo hoe Jaona toko fahaenina anisan'ny texte tena mahavariana sy mahatalanjona mihitsy ty texte ty Jaona toko fahaenina miresaka mantsika ny amin'ny kristianina e tompona andraikitra anatin'ny fiangonana e asampana zao ae eno fa marina ve mifandraisanao ny Kristy Jaona toko fahaenina ny andinina fahafitopolo sy raika amin'ny fitopolo ahoana voasoratra amin'ny lalan'ny tompo Jesosy namaly azy hoe tsy zava no nifidina rorombiny folo lahy nefa ny anankiray aminareo za nefa ny anankiray aminareo devoly dia ahoana hoe commentaire ny Jaona amin'ny andinina faraika amin'ny fitopolo fa izy nilazany Jodasy zanaky Simon Iskariota fa izy io no ilay efa hamadika azy nefa isany rombiny folo lahy Jodasy Iskariota aliavana malala nantsoina ho kristianina nanaiky nantsoina ho apôstôly nanaiky rehefa nitsangana ny fikambanany izy rombiny folo lahy tao dia nividiana ho birao satria nanandraikitra manokana mabirao izy inona ny asan'ny Jodasy mpitamboly pitahiry vola moa nyvoambolona FCKM pitahiry vola izy tao anatin'ny fikambana io natsono membre en birao izy nanaiky natsono kristianina nanaiky natsono apôstôly nanaiky natsono membre en birao nanaiky rehefa Jesosy miteny hoe devoly io dia hoe tamin'i Jesosy tsy azoko mihitsy oa fa ahoana zao mivaliteny men'ny tompo Jodasy Iskariota dia nanaiky ny antso nanaiky ny fiantsoana fa tsy nanaiky ilay ny antso nanaiky ny fiantsoana fa tsy nanaiky an'ilay ny antso tsy nanaiky an'i Jesosy ary zany ny olana mety anaiky ny fiantsoana zany tsika tanatin'ny fiangonana antsoina ianao mpitana dia manaiky antsoina ianao dekona dia manaiky antsoina ianao lola dia manaiky antsoina ianao voamieran'izao dia manaiky antsoina ianao komitén'izao dia manaiky antsoina ianao mpitoloteny dia nanaiky antsoina ianao mpiandro dia nanaiky antsoina ianao inona koa katekista dia nanaiky antsoina ianao mpianatra sekolah dia antsoina nekenao daholo ny zatra ny antsoinanao fa Jesosy le ny antsonao tsy nekenao akory satria misy olona manaiky ny fiantsoana fa tsy nanaiky an'le ny antso ary Jodasy Iskariota nanankiray amin'ireny dia anjarantsika mieritreritra ry havana marina tsy nandraikitra tazonitsika mihitsy no milaza fa marina mifandraisantsika ny Kristy fa misy olona mitana andraikitra lehibe tahaka ny Jodasy apôstôly saingy apôstôly devoly dia mieritreritra zany tsika rehetra za moa zany nampianatra zany tamin'ny mpianatra tao amin'ny faculté théologie dia niteny moa mitandrema tsara moa fa raha misy zany apôstôly devoly dia misy zany pasteur devoly dia misy zany mpianatra devoly dia misy zany diakôny devoly dia misy katekista devoly dia misy mpitoteny devoly dia talo daholo raha ohatra miaina amin'izao kehitriny zao dia misy mpandray fanasany tompo devoly dia samy mandiny tena dao zany tsika rehetra dia samy manontany amin'i Jesosy hoe zava izany raby io aza samy manontany tena ka samy manontany mamantatra tsara mihitsy tsy misy olona afaka mandeha marina araka ny fanahy masina raha tsy marina ny fandraisana Kristy ka izy moa nandehanao araka ny fanahy masina kanefa ianao azy Jesosy zao milaza hoe ianao devoly tsy afaka andeha araka ny fanahy ianao hoia hoe raha salamasaina zay misy dia anjarantsika mieritreritra an'izany rehefa malala io dia anjarantsika mieritreritra miresaka an'izany lava tsara satria rehefa miresatreritra amin'ny fanahy masina mantsika inona moa no mahatonga ny olona manao ny fanontaniana mbola miazona ny fanahy masina vetsika manaiky tarihy ny fanahy masina vetsika satria tsy azo afenina ry havana malala fa ny fiangonana mirona any amin'ny resaka antsoina hoe venakilan'ny voambolona teolojika pneumatologie natao hoe pneumatologie ry havana malala dia ny fahalalana ny amin'ny fanahy masina tsika zany manazatra telongeza be raha marina voambolona ampiasaina ao anatin'ny fandininy amin'ny fivavahana kristianina misy ny atao hoe théologie
amin'ny heviny voalohany ny teolojia dia fahalalana ny amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ray indrindra aloha ny angany zany satria ny teosy Andriamanitra dia manantsika ny antsoina hoe kristolojia dia ny kristolojia indray dia ny fahalalana ny amin'ny Kristy rehefa misy koa ny antsoina hoe pneumatolojia dia ny fahalalana ny amin'ny fanahy masina satria pneuma dia fanantika ho avy moa ny herinandro amin'ny fanahy masina iresaka anjarana antika fa rehefa miresaka ny amin'ny pneumatolojia tsika riavana malala ny amin'ny fahalalana momba ny fanahy masina dia ampasy ny tenin'Andriamanitra antsika akaiky misy ny amin'ny koa hoe misy zava-mahagaga ny seho tamin'ny elatsahany fanahy masina reny mahatonga ny olona manontany mbola miazona ny fanahy masina ve tsika mbola misy fanahy masina ve anatin'ny efijekem mbola zao ve anatin'ny ihany dia inona ny antony mahatonga zay satria rehefa latsaka ny fanahy masina dia misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra dia misy fahagaga ohatran'izao dia misy alina ohatran'izao dia ny zavatra mampirangorango ny taranaka misy antsika zany no ny rivotro ireo hetsika antsoina hoe karismatika sy pentekotista manerana ny tany dia netahitan'ny olona amin'ny aiza tokoa zany to tsy mba misy an'izany anatin'ny fiangonana misy mbola eo ve ny fanahy masina sa tsia fa Jesosy riavana malala tena mampitandrina antsika mihitsy ary tokony ho enoana rehefa mieritreritra ny amin'ny fanahy masina tsika ny fampitandremana nataon'i Jesosy avadio ny baibolinareo averiko misoratra masina mandrakarivo nareo satria protestanta réformé tsika Matthieu toko fahafito Matthieu toko fahafito Matthieu toko fahafito tily andininy malaza riavana malala ny andinina faha 20 sy 30 Matthieu 7:20 ahoana ny voasoratra eo Jesosy no miteny maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa izahay ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao fa izahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa izahay ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo atraihatray miala amiko ianareo mpanao meloko azonareo moa zany riavana malala rehefa mieritreritra ny hetsika ao anatin'ny asan'ny fanahy masina tsika arak'izay ahitantsika azy amin'ireo havantsika pentekotista sy ny sisy ireo dia mahita zany manao faminanina ianao mamoaka demonia ianao tondroko fotsiny dia efa miala ny devoly hoy ny olona sasany eto Madagasikara moa tsisy dia manao an'izany fa ny any ivelany zany resako zany dia efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao zay miracle mon ami tsisy idirany anarako misy zany teny zany dia ao anaty zany rehetra ianao zany miaina ty amin'ilay fiangonana ohatrany efijekem tsy ahitana anjatra resahany zany zay tsy mitoro tsy misy profo dia mbola misy fanahy masina avy ato fa Jesosy dia miteny mihitsy tsy ny faminanina miramarama ao tsy ny fahagagana mampiorika vahoaka ao tsy ny asa lehibe maro ao tsy any no andrasan'Andriamanitra amintsika ary mila mitandrina tsara tsika fa mety misy mihitsy zany anatin'ny fiangonana ka babo ny vahoaka rehetra saingy Jesosy aza amin'ireo tsy fantatra akory ianareo azonareo tsara ve zany riavako azonareo tsara ve zany fa zany ny zavatra mila inotsika tsara riavana malala ny fahamarinana ny fandraisantsika ny Kristy no zavatra lehibe indrindra andrasan'Andriamanitra amintsika riavana malala fa tsy ny fitadiavana hoe za afaka no faminanina ampiaiky volana hoe za ho lasa filohan'ny efijekem amin'ny taona zao za ho lasa filohan'ny repoblika amin'ny 20 tsy zany koa mamaka atsika eto Madagasikara moa tsisy miteny ohatran'izany ny any ivelany zany resako tsy zany ny zavatra tokony hamaky atsika tsy hoe ahatongava tianao fa rehefa tonga tianao dia meo anjesony ny fiainanao dia hita asy ianao meo anjesony ny fiainanao dia afatrosy ianao meo anjesony ny fiainanao dia azo vady ianao tsy zany akory Jesosy manome betsaka zavatra tsy mahagaga zany manan-karena izy fa tsy any ny zavatra mamaky an' Jesosy ravana ianao marina amin'ny fandraisana azy ny zavatra vakina amintsika tsy afaka mandeha araka amin'ny fanahy masina isika raha tsy marina amin'ny fandraisantsika an' Jesosy dia fantany tokony atao zany marina be mifandraisako an' Jesosy atsia dia rehefa miverina amin'ilay apokalipsy moa zany zao sady mijery tsara amin'ny famantaran'olo akeo any rehefa mieritreritra n'ilay apokalipsy zany tsika zao nanao fampianarina ohatran'izany tany ambadiky ny 30 taona lasa angamba dia hoe ilay tanora tamiko za pastera ty andray an' Jesosy fa tsy haiko manao azy wow tena tsara zany tena nahafaly azy fantany izay satria za zany mampianatra ny amin'ilay tokony mandray an'i Kristy zao zavatra ampianariko anareo zao nga inarivo any nampianatra azy nandritry ny fotoana 9 taona nampitandrina mila mandray an'i Kristy tsika mila marina amin'ny fandraisan'i Kristy tsy haiko manaovana azy tena nahafaly ala izy satria za zany mampianatra ny amin'ny mandray an'i Kristy amiko ilay izy dia mazava
fa amin'le olona iresako dia tonga amin'y hoe raha azoko tsara dia tsisy azoko mihitsy dia nazavaiko tamin'ny raiso ny baibolinao amin'ny apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo dia vakio dia ataovy dia mivakiny tany izay mesy ny fandraisana miaina dia inona nataoko izy izy ko sokafa ny fonao dia ampandrosoa i Jesosy satria zany izy raha misy mianao feo ka movaravara dia hiditra ho amin'ny aho sokafa ny fonao dia ampandrosoa i Jesosy zay nge ny fandraisana Kristy ary zavatra tena tsotra zany mba tsy hahatonga ny olona na iray aza afaka hialatsiny moa hoe Andriamanitro ka le lala amin'ny famonjena kosa tena komplike loatra ka tsy haiko ny nanao azy tsy afaka miteny an'izany ianao mandondona ho Jesosy asao ahiditra dia hiditra zavatra tsy tranga mihitsy eo amin'ny fiainanao ny amin'ny hoe miteny Jesosy mandondonanao dododo izao Jesosy hay mandrosoa Jesosy dia amaly aminao Jesosy vazivazy konjana tsy hanao an'izany aminao mihitsy Jesosy tsy hanao an'izany aminao mihitsy Jesosy izy mandondona hoe fa te iny izy dia hiditra izy raha tsy tafiditra eo raha ny fiainanao Jesosy tsy Jesosy tsy te hiditra fa ianao tsy nampandroso azy mila mazava ndray mandeha tsy miverina zany raha tsy nandray ny Kristy ianao dia ianao tsy te handray fa tsy hoe Jesosy tsy te hiditra izany ambaran'ny Dr Martin Luther King Andriamanitra dia mahalala fomba ka tsy mamaky mivaravaranao tiako mihitsy zany sary zany Andriamanitra dia mahalala fomba ka tsy mamaky mivaravaranao manaja ny safidinao izy ampandrosoanao izy dia miditra tsy ampandrosoanao izy dia miandry zany izy dia eo zany ny mahatonga ny hoe tsy maintsy manontany tena tsara ny olona tsirara za miditra am-piangonana za mandraindraikitra anatin'ny fiangonana za milaza fa kristianina fa marina ve mifandraisako ny Kristy efa tena nisy fotoana ve teo amin'ny fiainako tena natsapako moa hoe nanao fanapahan-kevitra mazava handray ny Kristy ka afaka eteny taka ny apôstôly manao hoe Galatianina 2:20 tsy za intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko fanontaniana tokony ataon'ny olona tsirairay avy zany ravana malala nampianatra an'izany tamin'ny mpianatra tao amin'ny faculté de théologie dia mpianatra nahoana moa zany ny tena afantarina hoe tena mandray ny Kristy ilay olona be dia be moa zany nizatra mandidina zany fa nizatra ambarako aminareo fotsiny ny valiny tsotra indrindra Korinthiana 2:7 Korinthiana 2:7 5:17 ahoana i Paoly ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao zany raha marina amin'ny fandraisanao Kristy dia olona ao amin'ny Kristy ianao dia tonga iny ianao tonga olom-baovao ianao ny tena fanontaniana zany hoe efa nandray ny Kristy ve ianao dia ianao eny aho ka miaina fiainam-baovao ve ianao zay ny fanontaniana fa raha ohatra ka mitonta ihany no vadibadika tsy marina amin'ny fandraisanao ny Kristy mety miteny mandrosoa Jesosy kanefa ny fiainanao mitoy ihany dia inona ary ny mahatonga an'izany ny mahatonga an'izany tsy nandray marina ny Kristy ianao fa na oviana no raisina marina Kristy tsy maintsy tonga olom-baovao ny olona anankiray tsy maintsy tsisy lalina faty izay ihany ary zavatra tena mora ny manazava zany eto amiko hoe tonga zao misy an'ity loharano hainy ity tanao ty dia ndao to hoe misotro an'ity azany zao dia sotroko le izy loharano haina ny sotroko rehefa sotronao le izy dia tsy mahatsiaro velombelona mangatsitsika tsara anatinao any fa eritrereto moana hoe misy rano anankiray mitovy amin'ity fotsy ohatran'izao tsara mihitsy no nisotrona lany kelikely dia reto raha inona nataonareo le rano mitovy samy fotsifotsy any dia anao va mieritreritra hoe nisotro loharano haina izy reto satria nahoana zay ampidirinao anatinao no mibaiko ny fihetsika ao zay ampidirinao anatinao no mibaiko ny fihetsika ao raha miditra marina anatinao Jesosy mibaiko ny fihetsika ao izy alita ety iverana izy tsisy olona isotro loharano haina na mbola lany telo tabangy amin'ity aza ka hiboretika amin'ny vavany fa amin'ilay rano sasana nefa dia namboatra an'ity dia efa manomboka hoe zay lisy dia iza marina nampidiro anatin'ny fiainanao fa raha nandray marina ny Kristy ianao olom-baovao ianao ary ny ambaran'ny Paoly dia avana marana toy izy manao efa lasa ny zavatra taloha efa nanazavana zany tamin'ny Efesikely mahateny an-tsonjombe indray maka mbola teny an-tsonjombe tsika tamin'izany nanao le fampombavahana toy tamin'ireo Efesikely mateo manao hoe izao no izy so nambarany tenin'Andriamanitra zay mandray ny Kristy dia tonga olom-baovao lasa ny zavatra taloha fa ndray mandeha ho azy narabaina tovolahy anankiray manao pastera
tsy foana fitsokema tamin'izao no pasteur manamo anao zaho izy efa nandray ny tompo ndry tsara zany alaka ho dia nandray ny tompo ahoana ianao dia efa niova avy efa niova aho izy niova pasteur niova ahoana ho ianao za pasteur izy izy taloha nandraisako ny tompo tena mpifoka sigara be mihitsy ary paquet roa isan'andro ny laniko roa paquet isan'andro ny laniko tamin'ny sigara dia niova ahoana ianao zao alaka ho zao izy ray paquet sisa ray paquet sisa nareo moa tsy isy mifoka sigara mihitsy naray azy zavatra tsara dia tamin'ny fotoana anankiray hafa indray nanatonary raha matoa anankiray manao paster manao anao za zao tsy tadidy ny paster ka so natadiko ro vokabe dehibe ro zaho izy efa nandray ny tompo tsara rano dia efa niova avy eo niova izy izy niova ahoana za zany tsy varotonao sakabe lo mihitsy niova dia hoe niova fotsiny niova ahoana za paster izy taloha nandraisako ny tompo tena mpiteny ratsy be mihitsy tsy fantatro mihitsy izy fa isaky niteny io vavaka dia mivoaka ny teny ratsy mivoaka ny teny ratsy mivoaka ny teny ratsy ny vehivavy mantsy oatra mibehibe resaka izay afa-tsy nareo ihany dia niova ahoana ianao azao za zao paster izy tsy miteny ratsy tsono raha tsy isaky nitezitra sisa dia hoe amatsy azy menadary io fotoana ro samihafa azafady lavako tsy mitovy ny baibolitsika tsy mitovy ny baibolitsika ny baiboliko dia milaza manao hoe raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha fa tsy hoe efa nihena ny zavatra taloha zay misy dia samy mandiny tena zany ny olona tsiraraby marina ve amin'ny fandraisako ny Kristy marina ve ianao amin'ny fandraisako ny Kristy nanome anareo maridrefo maromaro azany teo raha fitiniko ny maridrefo nameko anareo zao raha mandray marina ny Kristy ianao dia manokatra ny fonao sy ny fiainanao idirany Kristy marina ianao safidy ataonao zany hoe Jesosy voaky mifoko midiry ianao fa manaky anao ao tomboka sy mpamonjy zay fa faharoa ny maridrefo faharoa zao hoe raha marina ny fandraisako ny Kristy dia tsy maintsy miaina fiainam-baovao dia miaina fiainam-baovao ve satsia zao sany tota ihany no avadibadika zay misy dia mieritreritra zany tsika dia avana malala zay zany ny voalohany dia mitandriny tsika ho ihany tsy misy olo afaka mandeha araka ny fanahy masina na mahavita fahagagana toy inona azy raha tsy marina ny fandraisan'ny Kristy satria fitaka avokoa reny ary any ampariny Jesosy tena no ny temana hoe tsy fantotra akory ianareo tsy fantotra ianareo nefa hoe zay ny naminany tamin'ny anaranao namoaka dimoni tamin'ny anaranao nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ny anaran'i Jesosy tsy aiza miaina nefa Jesosy aza tsy mahalala zay akory Jesosy daholo miteny zany fa tsy za mamolona zany raha mitovy ny baibolitsika ny anaran'i Jesosy tsy aiza miaina Jesosy zao Jesosy ny sasany zany dia zao Jesosy hay ny mamaky azy sosy gaga mihitsy aloha efapolo taona nampitandrona azy misotro ronono zao betsaka ny zavatra hitanao miditra anatin'ny fiangonana mandray anatin'ny fiangonana zao Jesosy nefa mipaty sosy fotsiny tena mamaky azy anatin'ny fiangonana ataonareo moa tsy isy manao an'izany asoa ihany zavatra tsara rany ho amatsy anareo manao hoe mbola mandeha araka amin'ny fanahy masina vetsika dia ny fantanina voalohany dia mbola hoe marina amin'ny fandraisana Kristy ve aho marina amin'ny fandraisana Kristy ve ianao zay niresaka an'izany lava ary avana malala fa ho resahako fohifohy ny zavatra hidimy sisa inona ilay faharoa teo fiangonana marina fa tsy fiangonana anjely zay misy rehefa mieritreritra mantsika lavana malala ny amin'ny fanahy masina hoe fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy masina dia lasa fiangonana anjely zany tsy marina zany ravana malala ny soratra masina tsy miteny mihitsy manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia lasa anjely izy dia arina za mampiandro za reto anjely fa elatra fotsiny tsisy tsisy an'izany akory tsy lasa anjely isika tsy lasa anjely isika ary na ny fiangonana tsy fiangonana anjely hanome anareo profy telo anamarina zany aminareo zao no izy ravana marina ny anankiray voalohany indrindra ny fiangonana voalohany zay nisy ilay pentekostra voalohany pentekostra mantsy anatin'ny soratra masina ravana marina izy pentekostra ny telo metaona tsy ampy ny fotoana nazavako an'izany rehetrany fa ny pentekostra voalohany izay niaina niteraka ny fiangonana voalohany dia tena tsy fiangonana anjely mihitsy raha miresaka hoe tsy fiangonana anjely tsy fiangonana tanteraka hoe fiangonana dia efa tena tsy misy tsinony sy ohatran'iza mihitsy akory tena mbola fiangonany mpanota ihany io fiangonana izay nilasan'ny fanahy masina io
raha te ahitan'izany nareo dia jereo ny asan'ny apôstôly toko 15 andininy voalohany hatramin'ny andininy faraky amby folo. Asan'ny apôstôly toko 15 tantaran'izy mivady mampalahelo io. Tantaran'izy io Ananiasy sy Safira. Ny fiangonana voalohany ry havana malala dia fiangonana nisy olona mpandainga. Ny fiangonana voalohany dia nisy olona matimaty karena. Raha le fandoholana etsika so tsy mety fa aloha mba tana kely ihany. Tsy hoe manomeza kely fa mitazona kely. Dia mitana kely tao izy mivady. Dia amin'izay mpivady ray lainga. Ireo daholo ve iny tompo. Ireo misy ireny marina. Ny mafy sisany tsy tonga tamin'ilay marina. Zany hoe Petera maninona ianao mandainga amin'ny fanamana. Zany nge ny fiangonana voalohany. Fiangonana nisy olona mpandainga. Zany fiangonana voalohany tsy fa tsy fiangonana anjely akory. Dia jereo indreo amin'ny asan'ny apôstôly toko 9. Avadeo kely ny baibolinareo rehefa namadika anina anao. Ny asan'ny apôstôly toko 9 ry havana malala dia tena mampime mihitsy. Mialatsiny amin'ilay fomba fiteny. Fa mampime. Asan'ny apôstôly toko 9 ny andininy voalohany. Hita ve ny asan'ny apôstôly nareo e? Ahoana voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'izany andro izany, rehefa niamady isan'ny mpianatra, dia nimononmonina tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra teniny. Nisy fizarana sakafo mantsy tao nisy zavatrany. Ny fiangonana voalohany dia olona ny adiakanina. Mialatsiny aminao za misy io. Nizaraina ilay sakafo. Dia ahoana fotsiny izao nareo ve nandoratra tao dia niavanareo nahazo tena misopiera mihitsy nitondra lokanody ny anay za raha fa kely didikena anankiray. Aty aminareo motsimba misy mitrango za misy efa misy fivoriana lehibe. Zay misy. Nahoana fotsiny izao tsy ampy ilay loka tao. Le vary aloha mbola misy. Ny anay nefa dia efa ampango fotsiny dia ahoana. Nareo mbola tsy nita fivoriana ohatran'izany mihitsy. Aty aminareo tsisy an'izany. Izany nge ny ainan'ny fiangonana voalohany. Ary nanomboka teo amin'ny adiakanina io. No tsy maintsy nansiana ny sokajin'olona tsy hoe dekona. Zay izy. Ny dekona dia mpandamina fizarana sakafo mba tsy isian'ny adiakanina. Ary raha ohatra dekona ny mbola mangalatra hanina ray, dia efa gaga. Nareo mo tsisy manao an'izany adravatra tsara rany. Fa tsy ny dekona mihitsy ny manilika ho an'ny havany aloha hoentina mody a. Zay vao mizara ny an'nyvoaka kristianina mbola milahatra lavabe eo. Zay zavatra tsisy mihitsy moa zany eto Madagasikara fa ny firenekafa dia misy an'izany rehetra. Mahita azy aloha. Ny fiangonana voalohany ry havana malala tsy fiangonana anjely akory. Tena olombelona hitanao zao mihitsy. Miady akana, mandanga, manao zavatra zany izy. Zay mipirofo anankiray. Fa rehefa miverina ry amin'ny apokalipsy tsika. Ny apokalipsy toko 2 sy toko 3. Misy epistily 7 ao ry havana malala zay Jesosy tena nampanoratra azy any Jaona ho alefany amin'ny fiangonana. Dia mba fantatrareo moa tamin'ilay fiangonana 7, 4 ihany ny fiangonana tsy nisy fanakianana tamin'i Jesosy. 2, Smirna sy Filadelfia. Smirna sy Filadelfia reny. Fa ny fiangonana 5 hafa toy Jesosy hoe marina fa zao nitoetranao tsara. Fa zao za mananteny aminao fa tsy miady misy ty ataonao ty. Marina fantatro nitoetranao fa zao fa za mananteny aminao. Ty tsy lasa mihitsy kosa ty e. Ity ny 5 tamin'ny 7. Mba azonao an-tsaina moa zany. Zany nge ny fiangonana voalohany. Fiangonana taonjato voalohany daholo. Ireo fiangonan'ireo ry havana malala. Fiangonana akaiky indrindra ny apôstôly. Ny fiangonana akaiky indrindra ny latsahana fanahy masina. Fa ny fiangonana voalohany tsy fiangonana anjely akory. Aza mitady fiangonana anjely ianao. Fa raha mitady fiangonana anjely ianao dia ho diso fanantenana eo dia tsy ho fiangonana tsy mihitsy. Ary manina moa ianao mitady fiangonana anjely? Ngainao anjely? Ngainao anjely? Raha anjely ianao dia mitady hafa fiangonana anjely. Fa ny soratra masina tsy mahalala fiangonana anjely. Azonareo ve zany ravako? Za mantsy mampimaimena ny olona. Tena mahanina mihitsy ny fiangonana. Anarany fotsiny mba fiangonana. Tivava ho ahy. Tivavy. Zay misy. Tsy mahay maka soratra masina mihitsy ianao. Fa vakio tsara ny soratra masina. Dia inoy fotsiny dia ekeo ampanetretena. Meko anareo profo fahatelo farany nareo. Ny profo fahatelo farany ry havana malala milaza ny fiangonana voalohany tsy fiangonana anjely. Tsy ny tao Jerosalema ihany. Zay tao Jerosalema zao zany resaka resaka aminao zany. Fa ny fiangonana kristianina rehetra. Na ny naorony ry Petera zany. Indrindra ny naorony Paoly tamin'ireo dimisionera telo zay nataony. Dia tsisy fiangonana anjely akory. Inona ny profon'izany? Ny profon'izany ireo epistily rehetra soratana tamin'ny testamenta vaovao. Ireo epistily ireo ry havana tsy ny soratana ho ana jentilisa na ray aza. Fa ho an'iza daholo.
ho ana fiangonana sy mpitondra fiangonana daholy. Ho ana fiangonana sy mpitondra fiangonana tompona andraikitra ny fiangonana daholo fa tsisy olona jentisy na ray aza. Nefa inona mivakinao ao anatin'ny epistily? Anaka fadio ny fanompoan-tsampy. Koa izay Andriamanitro inona ary ty? Kristiano anatin'ny fiangonana, tompona andraikitra anatin'ny fiangonana, fiangonana nefa mbola mitana fanompoan-tsampy. Zavatra mampieritreritra zany. Inona moa ny hitanao anatin'ireo epistily ireo? Fadio ny fijangajangana. Atikaka ianao. Kristiano anatin'ny fiangonana, ny fiangonana idirina soamatsara, ny andraikitra tazonina, nefa vadin'olona no ompiana ao an-trano. Ny vadiny ihany, ny sipa ny vadiny koa. Aty aminareo moa tsisy manao an'izany ary zavatra tsara zany. Fa zavatra mampieritreritra mihitsy zany. Hoe miaino anatina fijangajangana kanefa kristiano fiangonana. Fa koa ny epistilinareo miresaka an'izany lavo Paoly, ny epistily ny Paoly rehetra. Rehefa mitanisa dia manomboka amin'izy zao ny fijangajangana. C'est tête de liste foana amin'ny katalogon'ny Paoly ny fijangajangana. Satria ilay kristianina nanolo tena ao amin'ny Kristy, nalaiky andray amin'ny Kristy kanefa tsy mahafoy ny fijangajangana. Dia mbola tsy mpivady akory dia efa miray fandriana. Eto Madagasikara moa tsy dia misy manao an'izany ny tanora fa ny any ivelany zany resahako zany. Dia zany zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa kristianina dia mifady ny fijangajangana. Saingy ilay kristianina mbola niaina ato anatin'ny fijangajangana ihany. Dia zany no mahatonga ny soratra fadio ny fijangajangana. Mampieritreritra ange zany ravana manala. Za zao filohan'ny fijakema misotro ronono. Fa anisan'ny zavatra tena mafy tampoka tamin'ny filohan'ny fijakema maro havana. Ny mamangy toerana dia mahitany amin'ny hoe miaino anaty amin'ny fijangajangana ilay olona. Nandeha andrea mandeha. Rehefa nandeha ny tantaran'ity tantara ity nareo dia mamelany iriko fa fantatra izay ataoko. Sady tamin'ny fotoanan'ny tantarako azy tsy teo daholo nareo. Raha rana fefika manana lehako tany. Dia nandika Alahady ilay fotoana. Dia hoe ilay mpitanina tany. Président, efa ty ihany ianao dia ataovy ny toriteny amin'ny Alahady. Eny tompoko aho. Tsisy zavatra mahafinaritra aho ohatra ny mitoriteny. Tamin'izay fotoana izay ny toriteny dia nisy resaka ny amin'ny hoe kristianina dia mandeha amin'ny fahamasinana. Dia hoe amasin'ny kristianina. Zao izy ravina malala ny kristianina tsy mijangajanga, ny kristianina madio fitondran-tena, ny kristianina manaja ny tokantrano. Ka raha misy aminareo miaino amin'ny toriteny eto adalaina vadin'olona manadala vadin'olona rehefa vita ity toriteny ity mba raiso amin'izay ny telefonina anao dia atsoy ilay olona manadala anao na adalainao. Dia lazao izy manao hoe allô ranona. Dia mety amaly izy ahoana ki chérie. Dia valo izy manao hoe vita hatreo ny amintsika. Dia mety amaly izy hoe vita hatreo ahoana ilay tsy ny amintsika. Dia hoe avy ny toriteny any kristiana tsy mijangajanga vita hatreo ny amintsika. Dia mety amaly hoe izy manao hoe laha kosa aloha izy azo lanilamo izy aho za nge sambikina miteteza ny tanjo mipatroratina amony tena. Dia zao avaly izy manao hoe maminora saha. Dia vita ilay toritengo dia mipetraka. Ilay tokopira mbola nira izay sy ilay mpitanina teo dia nivavaka. Vita mivavaka nataoko dia niratra. Nira ny atokopira mbola mandeha any. Dia ilay mpitanina tany misaotra président. Ka ilay fisaorana efa mahazatra. Fa ilay toy ny tsy nampoiziko mihitsy. Misaotra président izy nahazo tsara ireo izay. Ahoana ho pastera? Nahazo tsara ireo fa ahoana? Za eto izy efa miteny foana. Aiza efa eto aminao izy esteke mifangalatra sipa dekona mifangalatra vady. Mbola velany zany paster zany raty mbola tsy maty. Zany mora ngany iainan'ny fiangonanako. Hoy eto aminareo fotsiny any tsisy rano zany ary sambatrinareo. Fa za zany tany nangotsoka eo amin'ny altara Andriamanitro inona hoe paster? Zany. Mireo ny zavatra hafa zany resahany zao tsy resahako aminareo. Fa manontany Jesosy malalo. Ny fiangonana idirany ny andraikitra raisina fijangajangana ny iainana ao anatin'ny fiangonana. Zany izy. Ary hoe zany mahatonga miverina foana ny amin'ny hoe marina ve mifandraisantsika amin'ny Kristy. Tsika tsy fiangonana anjely. Fa isika ve vonina handray ny fiainam-baovao omeny Kristy tokoa. Fanontaniana ngeza be zany ravana malala. Ka nilaza taminareo fotsiny amin'ny hoe tsy fiangonana anjely akory sika. Tena mbola tsy fiangonana anjely izy. Tonga amin'ny zavatra fahatelo inona ilay fahatelo teo? Fiangonana maninona? Miaina ny fanamasinana. Fanamasinana. Iverina kely any amin'ny théologie réformée ravana malala.
ny théologie réformée arahantsika fitsika mariavana malala izay nilovatsika avy amin'ny Jean Calvin dia nanazava ny amin'ny hoe isika dia olombelona mpanota saingy hamarin'Andriamanitra mamaim-poana no ny finoana an' Jesosy Kristy. Ny texte anankiray anisan'ny tsotra indrindra mety hanampy anareo vahoaka kristianina tsotra amin'izany tsy idirana ny adihevitra teolojika lalina be dia ny Romanina 4:3-4. Avadio kely ny baibolinareo amin'ny Romanina ry havana. Romanina 4:3-4. Romanina 4:3-4. Romanina 4:3-4. Manazava lava be ny amin'ny fanamarinana io Paul ry havana. Ratsika fotsiny ty andininy ray ty. Ahoana voasoratra amin'ny lalan'ny tompo fa samy efa nanota Romanina azafady tompo Romanina 3 azafady tompo Romanina 3:4-4. Romanina 3:4-4. Ahoana aloha izy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa hamarinana mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay no izy hamarinana mamaim-poana isika. Ary zany zany ny foto-kevitra lehibe ho anareo zanaka frantsay ny amin'ny antsoina hoe la justification par la foi ao anatin'ny théologie réformée ny fanamarinana amin'ny finoana fanamarinana amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Ka tsika zany rehefa mandray marina an' Kristy dia ny ho hamarin'Andriamanitra isika na dia mpanota mantra sy adala sy very aza. Zay ny foto-kevitra voalohany. Fa rehefa no hamarinina isika dia asaina mandeha amin'izay zany hoe no hamarinina ianao zao dia andao ary mandeha amin'ilay fiainam-baovao dia miaina isika ny antsoina hoe fanamasinana. Ary zany ilay tongotra anankiroa andehanantsika amin'ny maha-kristiana réformé antsika. Lazaiko ny teny frantsay. Ny anankiray zany dia ny antsoina hoe justification ny fanamarinana justification ary ny anankiray ny sanctification ny fanamasinana sanctification. Dia io ilay fanamasinana no iainantsika no hamarinana indray mandehantsika fa hamasinana dia mitohy anatin'ny asa fanamasinan'Andriamanitra antsika iny amin'ny lalantsika rehetra mandra-pahatonga antsika any an-danitra. Io fanamasinana io tsy tonga amin'ny fahatanterahana raha tsy tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Dia miainy zany tsika izao. Dia ity zany ny lalana ny zoranao hatramin'izay io ny lalam-be ny velona. Talohan'ny fanamarinanao dia ny varimbarina lidina taty ianao. Rehefa nanaiky an'i Kristy ianao dia nanomboka niakatra amin'izay ianao. Zay izy niova fitodika tanteraka ianao dia miakatra ianao. Fa iny lalana nefa lalana miakatra iny ary mbola lalana midezy iny. Iny ilay lalana fanamasinana. Mandeha ianao, mandeha ianao, mandeha ianao, mandeha ianao, mandeha ianao ary iny lalana fanamasinana iny no iainantsika. Dia ahoana ny iainana an'izay ilay fanamasinana izay ilay sanctification zay. Rehefa manazava ny amin'ny foto-kevitry ny sanctification Calvin ry havana malala dia nampiasa voambolana anankiroa. Ny anankiray dia ny antsoina hoe mortification. Mortification. Ny mortification zany ry havana malala dia ilay famonoana ny momba ny tena. Meko anareo ny texte biblika momba an'izany rehefa avy eo. Ary ny zavatra anankiray faharoa dia ny antsoina hoe vivification. Dia vivifier moa zany manome aina ny fiainana vaovao. Ka sady miaraka eo io Calvin ny mortification ny famonoana ny tena sy ny momba zao fiainana zao sy ny vivification ny fiainana vaovao nateraka ilay fanamarinana omen'Andriamanitra antsika. Azonareo ve zavatra isako zany? So dia modina ino ala zay raha azoko tsara ho dia tsisy azoko mihitsy. Fa izany zany zao ilay fiainana kristianina no hamarinina ianao dia amin'ny fanamasinana ianao. Amin'ny fanamasinana anankiroa no miaraka ao sady mamono ny momba ny tena ianao no miaina amin'ny fiainam-baovao. Ny texte tsotra indrindra azoko omenanareo hanazavana zany fanazavana lava nataon'ny Calvin zany Kolosiana 3:7. Avadio kely amin'ny baibolinareo. Kolosiana 3:7. Efa nandray an' Jesosy marina ianao zany io miainga any amin'izay foto-kevitra iray teny efa nandray marina an' Jesosy teny efa zanak'Andriamanitra teny efa nateraka indray zay fa nandray ny Kristy. Dio izahay io le zanak'Andriamanitra nandray ny Kristy nateraka indray io le no hamarinina io. Maraka anareo ohatra io
dia hiaina n'lay fanamarinana nomena azy zany zao, hiaina ilay fiainana mahazanak'Andriamanitra azy zany zao, hiaina ilay fiaina koa mandeha araka amin'ny fanahy masina azy zany zao, dia miaina n'ilay fanamasinana. Zavatra anakory tsy maintsy ataoko ny mortification sy ny vivification. Dia jereo ale Kolosiana toko 3. Hitany Kolosianareo. Dia jereo ry havana malala. No Kolosiana toko 3, andininy 5 hatreo amin'ny andininy 11. Io zany zao le mortification. Jereo nge le fiandohan'ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy? Ko vonoy no momba ny tenanareo zay ety an-tany. Dia inona? Io ale lazaiko nareo tête de liste foana io. Aty aminareo fotsiny sisy reo fa tany amin'ny andro ny Paul io ny tête de liste. Fijangajangana. Kristiana ranga dia fijangajangana ny fiainana. Inona fa manaraka? Falitony, firetam-po, fandrin-dratsy, fieremana. Fantareo zany fieremana zany? Ny fieremana ry havana malala dia fitiavam-bola. Mitovy an'io. Ary reny mahatonga azy ho fanompoan-tsampy ny dikany eo. Satria mamona no Andriamanitra ivavahanao rehefa tratra ny fieremananao. Dia miankohaka amin'ny vola ianao, vola. Io fitiavam-bola mahatsiravina io no manimba ny zavatra rehetra. Reny mahatonga amin'ny Paul ety amin'ny fitiavam-bola ny fotsiny ratsy rehetra. Ary tandremo tsara ry havana malala. Tandremo tsara. Fa diso mihitsy ny fampianarana ataon'ny olona betsaka. Za zany mandray an'izany dia manongo tena hoe Jesosy tena maninarina toa zany fampianarana izany. Efa nandray kristiana mafana foana toriteny tamin'ny ry havana malala. Io fitiavam-bola tafahoatranao io. Zay tsy baiboly zany. Ny soratra masina tsy miteny manao fitiavam-bola tafahoatra ny fototry ny ratsy rehetra. Fa zao nambarany soratra masina ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Tsisy hoe tafahoatra. Na tia vola zanao ka kely fotsiny. Tia kely. Dia efa latsaka ao anatin'ny ratsy ianao. Tsika matsy hoe mba fitiavana kely io. Ny fitiavam-bola raha vao tia vola ianao. Dia efa latsaka amin'ny faratsiny. Mba azonareo moa zany zavatra resako zany. Za moa zany nampianatra an'izany dia olona etanao tao. Ianao zany pastera tsy tia vola. Ieno za tsy tia vola. Fa manino izy izany nambarany soratra mana. Ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Raha vao tia vola ianao dia efa tafiditra ao anatin'ny ratsy ianao. Dia raha omenay vola zany ianao andray sa tsy andray ozy izy? Raisiko koa. Raisiko koa. Raisiko tsara mihitsy. Dia inona mahasamihafa anao aminay ozy izy? Mahasamihafa antsika dia tsotra. Nareo mandray vola dia ilay vola manjary tompo mibaiko anareo. Fa za mandray vola ataoko mpanompo ampiatoko. Hitoreko ny filazantsara. Dia anjara toerana vola amin'ny fiainantsika no mibaiko ilay tia vola ianao sa tsy tia vola. Raha tia vola ianao dia ny vola no mibaiko anao. Dia ilay vola ndana mangalatra dia mangalatra ianao. Ndana mandanga dia mandanga ianao. Ndana manao zao dia manao. Zavatra tsy manjary ireo satria ampiatiny ilay vola ianao. Manao izay zavatra tsy manjary ireo. Dia manjary olona tsy vanina. Fa raha ohatra ianao tsy tia vola, tsy manjary raisinao ilay vola, ny vola mpilatanao manjary fitaovana. Misy olona mahatsiaro sambatra any satria mandeha ny asan'Andriamanitra. Misy olona manjary sambatra any satria nahazo fanampiana. Misy olona manjary sambatra any satria misy asa soavita. Le vola mpanompo nanehoan'Andriamanitra amin'ny fahasoavany teo amin'ny fiainanao sy ny hafa. Fa tsy nanjary hery mangeja anao hanimba ny tenanao sy ny hafa. Dia tia vola ianao sa tsia. Samy mandiny tena. Izany daholo zany nambaran'i Paul vonoy momba ny tenanareo. Ary io mora be ny mandinika an'io fitiavam-bola io. Za zany dia milaza amin'izany aminareo. Mora. Ahoana nahafantaranao fa tsy tia vola ianao. Tsy latsaka amin'ilay za tia vola dia latsaka amin'ny ratsy rehetra. Tsotra fotsiny ihany. Ny fanahin'ny fahafoizana. Raha ohatra ka mbola mahitra ianao amin'ny lafin'ny vola dia tia vola ianao zay. Zay fotsiny. Zay fotsiny. Rehefa manomboka malala tanana ianao eo amin'ny lafin'ny vola, indrindra amin'ny asan'Andriamanitra, zay ianao vao afaka amin'ny fitiavam-bola. Dia samy mieritreritra an'izany. Fa nisy olona rehefa anao rakitra mitady madinika kely indrindra arak'izay azo atao. Nefa mandeha ianao rehefa tonga amin'ny fotoana famadihana mamoaka daholo izy menakavy, mamoaka akanjo vaovao, ny mpanao mozika mandritry ny herinandro ihany ny sakafo varobe menaka ataon'ireo rehetra. Rehefa te am-piangondra izy tsy te hiangona fa tsisy atao rakitra, andeha matika izy mahita volana ivarotana tanimbary azy. Nareo moa tsisy manao an'izany ary tsy fantaloha zany olona resako zany. Fa io zany mipetraka fantaniana. Tia vola ve ianao sa tsia? Fa raha mbola tsy mahafoy ianao dia mbola tia vola ianao zay. Tia vola ianao zay. Mbola vola ihany mangeja anao. Zao niany misy tsy alefany zany. Fa rehefa tena afaka amin'ny fitiavam-bola ianao
fa marina fitiavanao an Jesosy dia malalaka. Mbola fampianarana hafa zany fahalohalo ajany koa. Fa zay zany le lafiny voalohany io vonoy dia mandehatra any amin'ny 120 io. Dia le vivification manomboka amin'ny 120 indray hatrany amin'ny 120 dia ahoana inona indray ary natao rehefa iala vonoana daholo reny ho ny 120 mitafiary famindram-po sy fiantrahana famiram-panahy fanetreniteny fahalemem-panahy fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina malala dia manjary mitafy fiainana vaovao ianao fiainana misy fitiavana fiainana misy fahamarinana ary zany izy ravana malala ka ny fiainana ny fanamasinana ny fiainana ny fanamasinana dia fiainana araka izany mandeha mizotra ianao zany efa nao amarinina ianao zanak'Andriamanitra dia mizotra mankany an-danitra ianao dia ny andalana ianao mianatra mamela heloka mianatra mandeha amin'ny fitiavana mianatra mandeha amin'ny fahamasinana mianatra mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ianarana tsikelikely zany tsikelikely dia mandeha ny andalana antsika zany misy mbola ety andalana tsika ravana malala mbola mandeha tany ka misy vovoka ny tongotsika ary rena pasivy ny soratra masina antsika dia tonga amin'ny fahaefatra azany zao fiangonana maninona le fiangonana fahaefatra miaino ny tompo dia maninona dia mibebaka zay nge ny mahatonga ny liturjia antsika misy liturjia ny fibebahana foana tsy misy olona mihitsy amintsika hoe za efa zanak'Andriamanitra ny rain Jesosy za efa anjelika tsy tokony bebaka tsony za moa tsy neniko any mitely ihany rehefa mandray Jesosy ianao dia lasa olona tsy mahay manota tsony ianao dia tsy marina zany heviteny diso amin'ny epistily nataony Jaune zany rehefa vakiana tsara ny teny grika eo dia tsy zany akory nambarana ny tenin'Andriamanitra fa tsika dia mbola mandeha ety ambonin'ny tany dia oui Martin Luther sy ny mpanitsy fivavahana ny kristianina marina dia olona nandray an'i Kristy dia miaina ny fiainan'i Kristy saingy mety latsaka anatin'ny fahotana dia mibebaka mandrakariva dia voavela heloka isanandro zany io fiainantsika io e zany izy ravana malala aza mitady fiainana hafa akoatran'izany ianao fa raha mitady fiainana hafa akoatran'izany ianao dia hoy Jaune mamita telana za reto tsy manota tsony mihitsy hoy Jaune raha misy manao hoe tsy manana ota izy dia mpandainga izy ary marina tsy ao anatiny soratra masina dao zany lazaiko aminareo zany raha mitovy ny baibolitsika ka tsika tsy eo amin'izany akory fa ianao koa nefa tsy hanamely tena za moa nandray an Jesosy dia inona ihany ty fahotana mbola malatsaka ty tsy olana zany mbola manana fahafahana mibebaka dia mibebaka zany akory tsy midika moa hoe lalaova ny fahotana ohatran'ilay kizy moa hoe Andriamanitra angalitra fa mamelamelony heloko amin'ity passion angalariko ty tsy zany keo akory ny fiainana kristianina raha marina ny fandraisan'ny Kristy dia olona mankala fahotana ianao marikorikonoty ianao fa tsy milalao fahotana akory zany izy saingy ny fahotana mety tonga ombenombeny ihany ety andalana mety miseho eo amin'ny fiainanao dia Jesosy mampianatra foana molay mamelany helokay dia misy toy ianao manao hoe tahaka ny namelana izay meloka taminay fa ny fifandraisako amin'Andriamanitra tsy afa-misaraka amin'ny fifandraisako amin'ny hafa dia mieritreritra an'izany tsika izay zany le fiainam-pibebahana sady mangataka famelana amin'Andriamanitra sika ny miaina famelan-keloko amin'ny hafa koa zay tsy dia zavatra mora mandrakariva koa indrindra ao anatin'izao fotoana amin'ny Facebook dia nefasana teny marary zao sy ny zavatra rehetrarehetra zao ifandranitana amin'izao zavatra tsy manjary rehetra zao eo anivon'ny fiainan'ny firenena anivon'ny fiarahamonina hitadiavana zay teny mandratra indrindra arak'izay azo atao hanafitohinana ny hafa ao anatin'izany mitoma ny tenin'Andriamanitra antsika tahaka ny namelana izay meloka taminay mba olona mahay mamela heloka ihany tsika fa mampalahelo ry havana malala ny hoe tsika tsy mahay mibebaka marina ino moa tsy mahay mibebaka marina rehefa ifona angataka amin'ny famelana amin'Andriamanitra ho an'ny heloko dia mahay mandoalika sy mitomany dia ny vavaka toko mamelany heloko Andriamanitra fa hodiko fanina fotsiny hoe tahaka ny namelana izay meloka taminay hodiana fanina fotsiny dia ny vadinao an-tranonao tsy hainao mamela heloka azy ny zanakao tsy hainao mamela ny ray aman-dreninao tsy hainao mamela heloka azy ny vinanao tsy hainao mamela heloka azy ny rafonao mamela heloka azy tena mampieritreritra ny fiarahamonina misy antsika aty amin'ny tsona tsisy an'izany fa ny zavatra iainan'ny fiarahamonina ka za zao moa zany misotro ronono eo ilay olona président zay mba raiso fa olona vezina avery ananina ho tsy efijekem koa zany ilo zany fa hoana ho andalina makany ampitona fivavahana reo fa tsy ihany mba raiso zay président eny ary raisoko arynareo dia niona teo eo izanana miady ny fanarita koatrin'iny izy menakavy
miady dia le reny mpianakaviana na ateny teo masoko teo manao hoe zao kosa président nakafobe aza za tsy ova hevitra any amin'izany dia ny ampitsony mionanay moa zany nandefasako whatsapp izy mbola tao anatin'ity telefoniko andraisako feo ty no whatsapp nalefako zaho matahotra ny aminao ny amin'ny teny nambaranao maly hoe nakanisako any amin'ny afobe aza za tsy iova amin'ity miady amin'ilay zanany izy miady amin'ilay vinantony izy fa naretako izy mianakavy za zany manao ilay fampihavana ina mono ataoko fa tsy zay hanao inona mihoatran'izay moa za tsy iova ozy izy nakanisako any amin'ny afobe aza Andriamanitro kristianina mitady mpitandrina hivavaka ho azy andamina amin'ny fiaina izy mianakavy nefa vonona ho any amin'ny afobe dia gaga ianao gaga za tena talanjona mihitsy ka hoe inona ihany ary tianantsika mianakavy ty dia anjarantsika mieritreritra ry havana manana fa mety ho lasany amin'ny tendrony lavitra be zany resako zany fa rehefa mahita mpivady nge ianao anatin'ny tokantrano anankiray am'izao fotoana zao tena manontany inona ihany ary zavatra ihany mifo tsy mifanoboka atory tsy mifanoboka andeha tsy mifanoboka efa tsy mifanoboka ntsony tamin'ny mbola voany vady anefa dia mifanoboka be ry MMS matin midi soir am'izao fotoana zao dia mbola MMS ihany miara-monina sisa dia ahoana ny ainanao an'izany tsy zany ny fiainana kristianina tsy zany ny fiainana kristianina dia anjarantsika mieritreritra an'izany ry havana malala hoe tsika zany miaino ny tompontsika dia maninona mibebaka ny fiainana kristianina ry havana malala dia fiainam-pibebahana zany misy dia mandeha amin'izany fiainam-pibebahana zany tsika antso mandrakarivo zany tsy ho an'ny olona jentilisa ihany vakio ny baiboly ray manontolo reo epistily rehetrareo nosoratana mana kristianina daholo reo fa tsisy ho ana-mpanompo sampy ivela amin'ny fiangonana koa naray azy fa ny antso amin'ny fibebahana dia miverina ny apokalypsy moa amin'ny epistily nosoratana mpanoratana jesosy dia mibeba ianao fa raha tsy mibebaka ianao dia soroko aminao ny fanaovanjena raha tsy mibebaka ianao dia zao raha tsy mibebaka ianao dia zao antsoina hibebaka mandrakariva ny fiangonana ry havana ary tsika ao anatin'izany dia samy mandinika ny terany hoe za zany raha marina ny fandraisako ny Kristy inona ny fibebahana mbola tokony ataoko fa mbola ety andalana tsika mandeha dia mbola ety andalana tsika ety andalana atya enohy ny fanahy masina mitarika atsika amin'izay fiainam-pibebahana tokony atao amaraparana azy tonga amin'ilay fahadimy azany zao fiangonana manahoana ilay fiangonana mandeha araka ny fanahy miady tsara ny finoana hijanona kely eo amin'ny apokalypsy toko faharoa sy toko fahatelo ary havana malala avadeo kenge ny baibolinareo hoe ity zany dia ho an'ny fiangonana fito tsisy avakavaka ho an'ny fiangonana fito tsisy avakavaka apokalypsy toko faharoa dia jereo ny andininy fahafito ahoana ny voasoratra amin'ny lalan'ny tompo izay manantsofina aoka izy ihany zay lazaina ny fanahy amin'ny fiangonana dia ahoana ny toyny izay maharesy dia avelako hinana ny avy amin'ny hazonaina zay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra dia jereo indray ny andininy faraky ambifolo izay manantsofina aoka izy ihany zay lazaina ny fanahy amin'ny fiangonana dia ahoana ny toyny izay maharesy dia tsy hosombany ny fahafatesana faharoa dia azy mareo tohizana hatrany amin'ny epistely fahafito eo amin'ny fiangonana fahafito tany Laodikia zay maharesy ary matoa maharesy ianao dia nanina ianao zany niady ianao ka ny fiangonana marina mandeha araka ny fanahy masina dia fiangonana miady amin'ny fakapanahy miady amin'ny devoly miady amin'ny fomba zao tsozao miatrika ady zany hoe miatrika zavatra sarotra amin'ny indreny samihafa ka raha mahita olana ianao amin'ny maha-kristianina anao dia aza taitra ianao fa marina ny tononkiratsika manao hoe Jesosy kapiteninay zao miantso zao anina ny toyny hiady no ilananay zay nge ny ilanantsika eto ambony tany hiady no ilanantsika eto fa Jesosy kapiteninay zao miantso zao hitsangatsangana no netsonanay tsy hitsangatsangana eto am'izao tozo zao na mialanantsika eto fa aninony hiady amin'ny zavatra sarotra rehetra mety fahasahiranana eo amin'ny fahasalamanao zany mety fahasahiranana olana eo amin'ny tokantrano zany mety olana eo amin'ny asanao zany mety olana eo amin'ny fifandraisanao zany olana eo amin'ny firenenao zany olana eo amin'ny fiangonana misy anao olana eo amin'ny sampana misy anao olana eo amin'ny komity misy anao olana eo amin'ny mpifanila vodindrindrina aminao olana amin'ny vinantonao olana amin'ny rafozanao ninona endrika zany olana zany
hiady no ilananao. Zany izy avana. Dia hatreo ny olanao, hatreo ny adinao. Satria hiady no ilananay, sanareo mbola tsy nielan'izany mihitsy. Hiady no ilananay, dia miadiariko ianao. Midiary. Fa mila miady ny ady tsara amin'ny fony, izay maharesy no mandova ny fanjakan'Andriamanitra ry havana marana. Izay maharesy, miady ianao. Zany ny vazivazy nataoko tamin'ny SD. Indray maka. Miady rakizy zao zany na kristiana. Tsisy fiaina kristiana moro zany. Miady. Jesosy dia milaza zany amin'ny fomba hafa manao hoe raha misy olona tanaraka ao, koa izy hitondra ny hazo fijaliana. Rehefa tsy volona hitondra hazo fijaliana ao dia miala. Fa Jesosy tsy manana kristiana tsy volona hitondra hazo fijaliana. Fepetrany Jesosy zany hitondra hazo fijaliana avy ianao, eny tompoko, mpianatra ianao. Volona hitondra avy ianao, aiza kosa Jesosy. Zany izy. Fa ny Jesosy zao, izay mpianaraka azy, tsy maintsy mitondra hazo fijaliana. Ka dia miady araka izy. Fa rehefa tsy miady ianao tsy fandresena marina akory. So dia mandeha manao baolina any nareo ato. Niady. Nanao na baolina tany. Naresy zay. Fa ninonareo naresy. Tsy tonga ny ady va. Tsy fandreseny zany. Tsy fandreseny zany. Rehefa tsy miady ianao dia fandresena pokaty zany. Zany izy. Zany koa. Zany koa izy ravana marana. Za mahita kristianina betsaka mpahirezin-dafa. Menomenina sy mikonainaina foana. Za moa nampatsiaro. Inona mampitomany anao? Inona mampiferinana anao? Mitovy eo amin'ny baibolitsika. Zao anlazainy Jesosy amin'ny baiboliko. Aty amin'izao toizao no ahitanareo fahoriana. Dia ianao rehefa mahita fahoriana anaka, dia lazao amin'ny Jesosy hoe alleluia. Ianao ny tena aty amin'izao toizao no ahitanareo fahoriana, ataonao mahita aty. Fa tsy hoe Jesosy, inona rety? Fa mitovy sa tsy mitovy amin'ny baibolitsika? Ary Jesosy sa tsy Jesosy no teny anao zany? Ary Jesosy ve mandainga indraindray? Tsy mandainga mihitsy izy. Rehefa mahita fahoriana ianao zay, marina rety Jesosy. Rovinako moa izy ny tsy marina. Tena izy. Fa za mahita kristiana isaka mahita fahoriana dia menomenina sy monimona. Dia tsy ahefa koka. Raha zay vavaka efa natao zay fa nanilokitro mihitsy ngamba ny lohalika. Fa nanantena inona ianao? Aty amin'izao toizao no ahitanareo fahoriana hoy ny Tompo. Fa ianao te hanova ny baibolinao aty amin'izao toizao no ahitanareo fifaliana. Tadiava baiboly hafa, baiboly pirata zany. Mazava ve tompoko? Eny tompoko, eny tompoko. Fa tsy mila kristianina miferinaina lava Jesosy. Kristianina vonina hiatrika ny fahoriana rehetra no ilainy Jesosy. Ary zany nandehana amin'ny marikura rehetra. Tsy mahita fahoriana amin'ny lafin'ny vady, tsy mahita fahoriana amin'ny zanaka, mahita fahoriana amin'ny fahasalamako, mahita fahoriana amin'ny asako, mahita fahoriana any amin'any dia tsy ahefa koka. Tsy ahefa hoana. Tonga ny amin'ny farany manao hoana ilay fiangonana io? Fiangonana mibanjana ny mandrakizay. Zany zavatra rehetrarehetra zany ry havana marana. Inona moa no mahatonga antsika mandeha araka amin'ny fanahy masina? Inona mahatonga antsika mandray marina ny Kristy? Inona mahatonga antsika hanaiky na tsy tanteraka aza handeha amin'ny lalan'ny fanamasinana ka hibebaka eny an-dalana eny? Dia hiady mandrakariva. Satria mibanjina n'inona tsika? Ny mandrakizay. Hoy ny Apokalipsy 2:10. Aoko mahatoka hatramin'ny fahafatesana anao dia meko anao satroboninahitra fiainana. Misy inona zany miandry anao ary amin'ny farany? Satroboninahitra. Misy satroboninahitra miandry anao. Le satroboninahitra efa ao. Fa ho any ianao andray azy sa tsy ah. Zay mifanontaniana. Io nke tsisy hoe so dia tonga ianao dia hoy Jesosy, hoe ay ve tonga aty rany alomboary satroboninahitra iny fa tsy namboziko akaty. Tsisy azany io. Le satroboninahitra ao efa ao. Efa ao. Le satroboninahitra. Fa ianao ho tonga any andray an'ilitsy fotsiny sa tsy? Ny tena fanontaniana. Dia ianao ve mahalala an'izany dia tsy mandeha ianao mandra-pahatonga anao any. Zany zavatra zany nge havana mazy zavatra tena mariny. Miresaka fifoazana moa tsika marana koa azy. Amin'ny tantaran'ny fifoazana ry havana malala dia neny lava moa zany ny ray aman-dreny ny toby lehibe farany. Tamin'ilay toby lehibe efatra eto Madagasikara ny toby fifoazana. Ray aman-dreny ny toby Akaramalaza. Dia neny lava zany dia ny tantarany amin'ny hoe nentin'i Jesosy niakatra ho any an-danitra izy. Dia rehefa nentin'i Jesosy niakatra tany an-danitra izy, dia nentin'i Jesosy niditra tao anatin'izao toerana anankiray izao. Raha lazaiko amin'ny voambolana fantatrareo zany, ohatran'ny hoe amfiteatra ngeza be. Dia misy zao ohatran'ilay strapotin amin'ny salle de cinéma ngeza be reny. Ngeza be mihitsy. Dia nentin'i Jesosy niditra tao neny lava hoe. Dia teo amin'ilay seza
tsy ban ohatran'izao hipetrahanareo zao ny seza atao am'le toerana ny maniny jesosy fa seza ho an'ny olona tsiraray avy samy manina ny azy de teo loloha teo a ny seza anankiray ny oka le seza de nanontany aho izy ny lavany amin'ny hoe tompo fa maninona mioka io de zao mivaly tenin' jesosy zao mivaly tenin' jesosy sezany jodasy io ka mioko io satria tsy akatytsony izy zany hoe ny seza ho anao efa ao fa rehefa tsy tonga ianao tsisy olo ipetraka hoe fa aoka le sezanao de samy mieritreritra ny azy am'izany zahatrehetra nyresahako taminareo zany zay tapitra ny fotoana tokony nyteninako ryavana misaotrin'andriamanitra afaka nyzarana zany taminareo ny fanahy masina nanazavan'izany tamiko any anoratra ano anareo manantena hitanareo any an-danitra raha miomana ho aninareo reo n'andriamanitra ry mivoninahitra amen. Eny ary tompoko dia isaorantsika ny tompo tamin'izay nomeny ho an'izay ray aman-dreny na mpianatra alohan'ny anaovantsika rakitra mba handaminantsika fotoana misy ametraka fanontaniana ve tompoko fotoana moa andalovan'ny ray aman-dreny tsisy misy mazava tsara zany eny ary anavaon'ny fanolorantena aloha tsika dia aveo tsika misaotra ndray aman-dreny dia mamarana izy ny feofia ny feon'ny fifoazana eto amin'ny efitsika masalema vaovao no hira amintsika aterina tian'ny loana ny rakitra tompoko rakitra roa no ataotsika amin'ntian'io tiriavana andao ary zanako ataonareo ny hira dia manao rakitra isika.
Andeha tsika hitsangana n'olotra ny rakitra ny hira fahafolo andiny fahadimy no ataotsika. Tompolizy atero asina vola sy are azy raty ianano sitra ne uraisina manoloratena resa saotra ira fiderana saotra hatoloriaze saotra ira fanajana akawanandria manitra saotra ira fiderana saotra saotra ira fanajana akawanandria manitra. Amen. Maritra mpitsanganana ihany tsika andeha hisaotra ndray aman-dreny. Eny président ndreto ny fiangonana ny sampana fifoazana amin'ny alalan'ny birao mpikambana reto zanak'Andriamanitra manontolo izay tonga teto dia tena maneho fisaorana. Ny soratra masina dia mampianatra mandrakariva amin'ny hoe nihaja amin'izay tokony hajaina tompoko dia ndreto izahay misaotra an'Andriamanitra ary misaotra anao eny izay efa nolazaina tena am-piandohana dia manolotra izay tompoko
valobo fotsy dia anaovana ny asan'Andriamanitra. Mino izay fa ho raisinao io ray aman-dreny a, dia makasitraka indrindra mba hitoriana ny filazantsara ary dia mivavaka ho anao mandrakariva mba tena efa be tokoa amin'ny asan'Andriamanitra dia samita in'Andriamanitra. Misaotra président, misaotra indrindra tompoko. Petraka isika ry havana, hivavaka tsika aloha dia aveo mamarana amin'ny fotoana. Vavaka isika. Jesosy misaotra anao zay, makasitraka fa lavrary sy tanteraka ny fampianarana ny anio. Isaorana anao Andriamanitra fa ny tononkira zay nyrainay dia eto afovoanay tokoa ianao. No amarinao zany, no porofoinao fa anao ny fiangonana dia mandeha araka ny fanahy. Misy zavatra mahagaga mandrakariva tompo, tsy takatry ny sainay olombelona mpanota, fa tena sehonao miariary, fa voavela heloko atoko izay dia mahita zany voninahitra falebiazanao. Na dia eo aza ny ady atrehany, tsy maintsy miady tokoa izahay. Tompo, ndreto zay rehetra zay tonga teto nandray zany fampianarana zany, mba tsy verina foana any aminao ny zany Jesosy, fa samy tena handiny tena, handona tratra zay, hiveritsainy izay, hibaboka izay, ny amin'izany teninao zany. Fa ndraindray tokoa ny tompo, misy zavatra hiverina hifatsara, ahifahadalana, fahavetavetana eo anatrehanao Andriamanitra, hifonana aminao zany. Fa rehefa tena feno ny fanahy zay, dia tarehanao amin'ny fanamasinana sy fanomezam-boninahitra anao. Ka matoko zay tompo, fa mba hiazona anay ianao, ary azono zay fa tsy mahazona anao fa tia anay ianao, zany ane nefa nahafatesanao zany nefa nitsangana anao, ka nilazanao tokoa fa tsy any maty no idadiavanay ianao, fa anao dia velona, ary zay dia manompo Andriamanitra velona. Dia misaotra Jesosy, io ny fotoana andro apetraka aminao ndray ny fampianarana rapitso, dia anao ny Jesosy ny asa amin'ny mpanomponao, ary izay koa no ny tokantrano mbola samy manana ny azy, tsy maintsy mbola ody zay ny andeha fiara ny fiara, ny andeha tongotra ny tongotra, mandeha moto ny mbola mandeha moto, fa dia samy hotahinao satria Andriamanitra andry afo anao. Ny vavaka i Jesosy akambany amin'ilay vavaka nampianarina mpianatra fa izay manao hoe rainay ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay nio izay anina sahaza ao anay, ary mamelany heloko ay tahaka ny namelanay izay meloko taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Na rapitso ry havana dia ny hoe ny protestanta manoloana ny LGBT. Ny mpitandrina eto an-toerana moa zany Andrea Misata Roger no hitondra zany, dia manasa antsika fa nisany zavatra tena fa manahirana mihitsy zany, ary tadidi tsara moa fitenanao président fa dia samy vehivavy hoe izy miaraka ahoana kiva ndraiky avy lasa misy be feo tampoka hoe aosy nde ohatra nefa dia samy vehivavy dia manahirana ny lehilahy moa. Dia rapitso mianatra an'izany tsika hoe manahoana ny protestanta réformé manoloana ny LGBT, fa dia samy mivavaka dia manasa antsika rehetra mba ho tonga tahaka an'izao tsika rapitso amin'ny kerinandro-mbavaka ataon'ny sampana fifoazana eto amin'ny FJKM Mahasalema vaovao 17 hektara. Andeha ataontsika mpitsanganana ry havana 570 andininy voalohany sy ny fahefatra firany FFPM 570 andininy voalohany sy ny fahefatra dia atolotra ndray aman-dreny ho atsika ndray tsika hitsangana. Jesosy kapitenay zao miantso izao iadino
ananaika zoa izanga fiatati zavatra rehetra ka ho aminao anie ny fiadanana ho aminao anie ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo ny fahasoavana ndraiky ho aminao ianao izay tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Mipetrahary avana malala dia mivavaha mangina. Apetraho tsara eo amin'ny tompo ny fiainanao, andehananao araka amin'ny fanahy masina. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.